information. Tamin'ny alalan'ny fanadihadiana natao no nahafahana namaritra fa manimba ny tontolo iainana ny fampiasana ny groupe électrogène kanefa Madagasikara tsy tokony ho simba no tanjona. Noho izay antony izay indrindra no nahatonga ny avy eo anivon'ny National Tourism Development anokana tontolo andro hoentina hamoaboasan-kevitra mikasika ny lohahevitra hoe tourisme durable et énergie renouvelable. Novidiana manokana ny lohahevitra mba ahafahana mampandroso ny tontolon'ny fizahan-tany eto Madagasikara satria maro ireo toerana tokony roborobo sy androso kanefa noho tsy fisian'ny herinaratra dia tsy afa-manoatra. Noho izay antony izay indrindra no isitomana ny sain'ireo mpandraharaha mpizahan-tany mba hiroso amin'ny fampiasana ny énergie renouvelable mba ahafahana miaro ny tontolo iainana. Fantatritsika Madagasikara midadasika dia midadasika dia nefa ny problema matetika dia tsisy énergie any amin'ireny toerana lavitra ireny. Misy possibilité ny fantatsika rehetra dia ny groupe électrogène izay fantatritsika izany teo araka ny nazainy rehetrarehetra fa ratsy satria sady manimba ny mandoto ny tontolo iainana no manimba azy koa. Noho izany dia izay mahatonga anay nanao an'ity androany ity zany mba hisensibilisena ny olona hoe tsara raha mivadika amin'ny énergie renouvelable zany dia izay zany amin'ny NTD National Tourism Development DSA dia miasa mampirisika ny olona hivadika amin'izay énergie renouvelable izay satria araka fantatritsika zany dia Madagasikara tany tsara tokony tsy hosombaina. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.